Tonga sao daholo zanagasikara mbola ao ve nareo tafatafa resadresaka momba ny fiarahan'olon-droa ampianarina amin'ny lalao tapiny anareo izany hoe ampisehoana anareo ilay tapiny androany ity nataontsika ohatra amin'ilay tapiny ity ilay ivelany dia ity ilay tsaramaso kely eto ampovoany eto. Ratsan-tanana indray no ampiasaintsika androany fa tsy ny ilay hoe lela akory. Ny lelan'elahy mikitika ilay ery ambony kely ery eo amin'ilay lohany kely clitoris fa ny ankoatran'izay mikitika ny vatana. Mialohan'ny zavatra rehetrarehetra dia tsy reraka manoro fa mila madio isika, miala ny volo madio be isika mba hisorohana ilay maimbo sy masiso sy makan-doha sy makaloloy. Ho an'ny lehilahy borosina tsara amin'ny vinaigre sy vinaigre sy colgate aloha ny nify miaraka amin'ny lelan'elahy dia avy eo kobanina tsara be ilay izy miaraka amin'ny rano madio rehefa tsapan'elahy tsy marikivy ny vava dia madio zay. Ianareo anankiroa miaraka samy mandro any amin'ny mampadio anareo roa dia samy madio miala daholo ny fofona, miala ny volo-kelika, miala daholo ny volo ary ambany rehetra mitohatra ary amin'ny lavatay. Vita zay dia ny ratsan-tanan'elahy esorina ihany koa ity hoho be atsika ity satria ny taiko io mety andrangotra dia diovina tsara ihany koa ilay eto amin'ny hoho atsika manodidina rehetrarehetra fa satria hiasa tsara mihitsy ireto ratsan-tanana ireto mila madio be atao malamalama. Alefa aloha masazy ny tanantsika, ataovy masazy malefadevaka, masazy malefadevaka mba ampiana kotrana kely ihany koa ilay lazaiko hoe mila kotrana kely anareo anankiroa mialohan'ny ady saritaka alefa sy masary sotosotomina kely ohatran'izao ny ratsan-tanana dia aholakolaka kely ohatr'izao rehefa tsapa hoe malefadevaka tsara vonona tsara izay kitikitika ohatrany ahoana avy mikitika amin'ny madama dia alefa sy ny lohany elahy sady mihodinkodina ohatran'izao. Apakaro le ratsan-tanana anankiray sady miakatrakatra ohatran'izao. Alefa sy le mangitingitika kely tanana anankiroa miakatrakatra ohatran'izao. Dia alefa sy le ratsan-tanana anankiray manao ohatran'izao ary alefa sy le mibedabeda kitsokitsokitsokitsokitso mibedabeda ohatran'izao pa bedabedaina ohatran'izay fa miankina amin'izay tia madama rehefa moramora madama ohatrany ahoana ny tiandry eo ihany koa ndrika lapesikely eo amin'izay le ohatra rehetra ivelany eto amin'ny ivelany eto atao ohatran'izao ny tanan'elahy miakatra midina miakatra midina ratsan-tanana anankiroa io ao ve tia ny tanana iray miakatra midina misokatra midina zay aloha ny ataon'elahy amin'ny tanana anankiroa ny ilany ihany koa ohatran'izay ohatr'izay zany mivoaka dia miditra mivoaka dia miditra mivoaka dia miditra le tia ivelany aloha io zany. Rehefa vitan'elahy somary hitan'elahy lasa dangitra izy zao lasa botabota matavitavy kely somary miova loko varamena dika zay zany dia dangitra kalapiso kely. Rehefa vita zay dia ataovy manantokantona leo akaiky le tsaramaso kely indray rehefa vitan'elahy somary matavitavy kely le izy dia ataovy manantokantona ny eto amin'ilay tsaramaso mbola tsy ampidirina aloha le izy dia atao ohatran'izay ihany somary bedabedaina kely atao moramora arakarak'izay tia kilikiliana zany kilikiliana kely ohatran'izao. Kala ampidirintsika kely ty tsaramaso ty kilikiliana miakatra midina 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 ohatra malefaka ny tanan'elahy ilana mikitika any amin'ny nono vatanono ny fe ny ary amin'ny elakelabe ihany koa dia afaka mikitika an'izay elahy ny eto ambany kibo eto ambany foatra eto afa kitikitian'elahy. Rehefa hitan'elahy amin'izay somary maranidranitra kely dangidangitra kely matavitavy kely izy dia afaka ampidirina amin'izay ny ratsan-tanana. Hitanareo ty ampovoany ty aky be fanondro-fanondradala ity ny tena tsara ampidirina any dia ampidiry zany le fanondradala aloha miditra makany izay adaladala anazy dia ampidirina tsy moramora rehefa mampiditra anazy dia ataovy manao ohatra ny bibilava ohatran'izao. Za zao nanolo anareo hoe rehefa mampiditra izy hoay isika ny elahy zao dia tsy tonga dia pa mailaka be foana lisa ny natsatsoatsy tsy izay ao anaty lalanjaza misy lalanjazan'ny vehivavy misy le marokoroko iny dia iny ny tanjon'ny elahy aloha manakasika ilay marokoroko ataovy manao bibilava kely ohatran'izao bibilava kely manao ohatr'izao eto amin'ny molony kely iny ilay manao bibilava kely aloha mba hanokatsokatra le izy sy hadangidangitra an'le izy. Rehefa tonga amin'izay zay avy eo dia ataon'ny elahy manao ohatran'izao ohatra manasa vilia tsuk dia eto zany ohatr'izay miakatra dia midina dia miakatra dia midina. Aleo ataontsika amin'ny sopirana indray zany
miakatra ohatran'izao dia midina ohatran'izao dia miakatra ohatran'izao dia midina ohatran'izao. Rehefa vitany ilay mampiditra anazy na ratsan-tanana iray na ratsan-tanana anankiroa izay tiany madama izay tianareo ao. Dia rehefa vita izay rehefa hainy ela amin'izay le manivana le izy ohatra manasa vilia kely ohatran'izao dia somary midikitra any anatiny any ela dia ohatr'izay miditra dia mivoaka dia miditra dia mivoaka dia ataovy rehefa miditra ho anao ohatran'izao dia apakarina ohatran'ny hoe mikaoka zavatra. Miditra dia mivoaka dia miditra apakarina. Mikasoka kely dia miditra dia sontomina. Ao ve? Zay zany ny routine nataony lahy. Io le tanany io miakatra kely dia miakatra kely dia miakatra kely dia miditra ampovoany dia sokafana ohatran'izao. Ao, tadidilizana zay mianatra an'izay lahy. Atao ohatran'izay miditra dia milalao kely eto ambony le ivelany eto dia somary ampidirina kely dia aveo kofina mivoaka. Miakatra dia somary ampidirina kely dia kofina mivoaka. Afaka ampiana atao milalao kely manao bibilava ohatran'izao. Zay mazava zay. Mahasoa daholo nareo.